Manana olana goavana amin'ny lalàna mifehy azy ireo ny AS Proma na ny Association des prothésistes dentaires malagasy izay vondrona an'ireo mpanao solonify manerana ny nosy amin'izao fotoana. Raha ny fitarainana nataon'izy ireo dia misy manosongozona ny lalàna hijoroan'ny fikambanam-ben'ny mpanao solonify eto Madagasikara. Eo ihany koa ny lalàna momba ny fanafarana akora izay manakana azy ireo amin'ny fanatanterahana tsakan'ny sy andavan'ny asany. Tranga izay misy fiantraikany goavana eo amin'ny asa fiveloman'izy ireo. Raha ny fanazavan'Andriamatoa Barjon izay mpitondra tenin'ny fikambanana. Ny AS Proma dia ny asany dia manao solonify amovible. Ny solonify dia asan'ny mpanao solonify ary izay no antony hijoroan'ny AS Proma. Faharoa, ny AS Proma dia mijoro ara-panjakana ary eo an-tsiakilan'izay koa ny AS Proma dia manana olana izay azo lazaina hoe mampijaly an'ireo fikambanana. Izao manodidina izao dia fikambanana solitena manerana any Madagasikara. Ny AS Proma ihany koa dia manana olana goavana araka nambarako teo eo amin'ny lalàna mifehy azy satria efa tany amin'ny repoblika voalohany no efa nisy ny fikambanana AS Proma. Tao amin'ny repoblika faharoa dia nahazo aina be ny AS Proma. Amin'izao fotoana izao dia hosongozon'ny olona io lalàna mijoroan'ny fikambanam-be ny mpanao solonify io. Notsindrin'izy ireo moa fa tsy mpanala nify na mpitsabo nify velively ny mpanao solonify, tsy manana olana amin'ny mpitsabo nify ihany koa izy ireo. Asa tanana ny asa fanamboarana solonify ary mamelona olona nalina eto amintsika. Etaetan'izy ireo ary antsony ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana ny hamerenana indray ny asan'ny mpanao solonify eto Madagasikara sy ny hamelana azy ireo aleo tena tanteraka ary ny hanavaozana ny lalàna mifehy ny asan'izy ireo. Manana etaeta izahay amin'izao fotoana izao hamerina indray ny hasan'izany mpanao solonify eto Madagasikara. Mariako aloha fa ny mpanao solonify dia tsy mpanala nify. Ny mpanao solonify dia tsy mpitsabo nify. Fa ny mpanao solonify arak'izany anarana zany, solonify ihiany no ataony. Io solonify koa nefa dia misy famaritana azy. Ilay solonify amovible amin'ny teny frantsay na solonify miala, io no ataon'ny mpanao solonify. Noho izany dia mangataka amin'ny manam-pahefana rehetra zay misy ny volavolan-dalàna ary efa mandondona varavarana tany amin'ny mpanao lalàna dia ao amin'ny Assemblée nationale izahay mba hakatoavana an'izany rehetra zany fa hatreto aloha dia mbola eny an-dalana fandondona an'izay hatramin'izao. Ity fikambanana ity izay mijoro ara-dalàna ary mandoa hetra amin'ny fanjakana Soamatsara.